Tonga soa ato amin'ny fandarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray isika rehetra amin'izao faran'ny taona 2022 izao. Raha tadidisika ny nanomboako ny taona dia ny fampahafantarako ny boky nosoratako le livre vert du bonheur izay mamariparitra ny atao hoe fikatsahana ny hasambarana maharitra ary dia nampanantenaiko tamin'io voalohany taona io fa ny taona 2024 rehetra dia anadiaditsika zany ny atao hoe fikatsahana ny hasambarana ary tamin'ny faran'ity taona ity zany dia nisy tantarana mpanakanto goavana dia goavana maneran-tany dia tsy izy zany fa ramatoa Whitney Houston any amin'ny afisy amin'ny sinema izy amin'izao fotoana izao aty Canada ka dia manasa antsika rehetra zany izay afaka mijery fa mahaliana dia mahaliana tokoa ny tantaran'izany vedety goavana izany. Izany hoe ny tiako ampitaina amin'ny tantaran'ny ramatoa Whitney Houston zany dia ny hoe nananany avokoa ny zavatra rehetra, ny fahasoavana rehetra izay mety misy eto ambonin'ny tany. Nananany ny bika, nananany ny endrika, nananany ny talenta, nananany ny vola ary nananany ihany koa ireo karazana fitiavany fanina azy zany, izany hoe ireo mpankasitraka azy. Izany hoe tena azo lazaina fa ao anatin'ireny ataontsika hoe vehivavy tonga lafatra ireny izany ramatoa Whitney Houston zany ary dia tamin'ny fanomanana ny sarimihetsika manambara mitantara ny tantarany zany dia sarotra dia sarotra no nahitana ny vedety izay hoe afaka milalao azy zany, milalao sarimihetsika, mitantara ny fiainany satria sarotra ny mahita ny olona izay mitovy amin'izany hoe Whitney Houston zany ary dia na ilay vedety izay nilalao ny tantarany ara zany dia tsy tena nahatafavoaka na izany hoe charme-n'izany hoe Whitney Houston zany na ny fomba fijeriny na ny bikany izay ohatrin'ny bikana princesse ireny izany sarotra na ny hoe mahatafavoaka ny feony ka dia casting sarotra dia sarotra zany ny nahatotosana ny sarimihetsika milaza ny fiainan-dramatoa Whitney Houston. Ny tiako ambara izany dia ny hoe nahazo fanomezana goavana, fahasoavana goavana dia goavana izany vehivavy izany kanefa dia tsy hainy ny nampiasa ny fahasoavana teo am-pelantanany satria ny hasambarana dia ny hoe fahafantaranao ny zavatra rehetra izay anananao ary amin'ny alalan'iny karazam-pahasoavana any aminao iny zany no entinao mamakivaky ny fiainana, entinao anatotosa ny tanjona izay tianao hotratrarina amin'ny fiainana. Enjana dia enjana hoy aho satria na ny commentaire-ny olona izay manodidina azy tamin'izany andro zany dia nilaza fa olona ohatran'ny Whitney Houston dia nahazo fanomezana goavana dia goavana zany teo amin'ny fiainany satria raha araky ny voalazan'ny producteur-ny zany dia hoe isaky ny 100 taona zany vao mahita karazana feo ohatran'izany zany eto ambonin'ny tany ary dia ireo olona rehetra izay nifanerasera taminy dia samy naneho daholo ny témoignage-ny ny mahafa kely an'izany
karazam-behivavy izany. Kanefa moa dia niafara tamin'ny tantara mampalahelo ny tantaran-dramatoa Whitney Houston fa dia fahafatesana izay mbola mistera hatramin'izao ny fomba nahafatesany izany hoe maty izy izany tao anatin'ny baignoire-ny. Misy ny nilaza fa nanao overdose izy izany tamin'ny zava-mahadomelina. Misy ihany koa zany ny nilaza fa namono tena. Ka izany rehetrarehetra izany zany ilazako fotsiny amintsika ny hoe ny karazam-pahasoavana dia ianao ihany no mamolavola azy. Fa satria raha ohatra ka fahasoavana izay hoe efa nomenanao, fahasoavana nirotsaka avy any an-danitra hozy izy ny fitenenana kanefa tsy koloinao ao aminao zany ilay karazam-pahasoavana dia mandeha any amin'ny tsy tokony andehanany zany ilay karazana tanjona izay tiana hotratrarina, izany hoe mikorosofahana zany ny fiainanao raha ohatra ka tsy koloinao zany ireo karazam-pahasoavana ireo. Raha oharitsika zao ohatra ny fiainany amin'ny hoe ramatoa Oprah Winfrey izay niala tao anatin'izany ataontsika hoe fahatrana mangitsikitsika izany ny tantaran-dramatoa Oprah Winfrey. Kanefa dia mpanefoefo izy amin'izao fotoana izao ary izy no voalohany nivohy an'izany hoe développement personnel izany teo anivon'ireo mainty hoditra mitovy aminy ary manoloana ihany koa zany ny mponina tao Amerika ary dia nanakoako eran'izao tontolo izao zany ny hevitra izany ramatoa Oprah Winfrey izany. Mpanefoefo izy efa nanomboka taona maromaro kanefa dia mbola mitazona ihany zany an'izany hoe statut zany amin'ny maha hoe vehivavy influente eran'izao tontolo izao izy zany satria hainy zany ny nikoja ny talenta, hainy ny nampiasa ny opportunité rehetra manodidina azy ary dia torak'izany koa manaraka ny heviny ireny ataontsika hoe couple Obama ireny satria rehefa manaraka ny lalana izay tokony aleha zany amin'ny fiainana dia isy kokoa ny vokatra izay mety ho azonao zany amin'ny zavatra izay katsahinao. Tsetsatsetsatsyaritra ny ahy zany manoloana an'izay karazana tantara kely izay. Kanefa moa dia mbola manakoako eran-tany amin'izao fotoana izao ny feony mangan'izany ramatoa Whitney Houston izany izay mbola mampapetra-panontaniana zany hatramin'izao ny fomba ny hafarany satria mifamilika andraikitra zany ny manodidina azy rehetra. Ny reniny dia niapanka an'ny Bobby Brown izay nanambady azy zany ho fototry ny zavatra rehetra nahatonga ny zanany nilona tao anatin'ny zava-mahadomelina. Kanefa ny tena marina dia efa nifoka zava-mahadomelina ramatoa Whitney Houston tamin'ny fahatanorany niaraka tamin'ny anadahiny Michael Houston alohan'ny nanambadianany any Bobby Brown. Ny tiako atongavana dia ny hoe mifanilika andraikitra ny olona amin'ny fahavoazana izay misy kanefa ny tena marina dia ny hoe inona ny tsy ampy izany tao amin'ny ramatoa Whitney Houston dia ny terme famerimberiko eto foana dia ny hoe responsabilité. Izany hoe ny responsabilité teo amin'ny tenany sy tamin'ny fiainany zany no tsy noraisiny satria dia nakiny ny tanteraka zany tao anatin'ny ataontsika fitadiavana
ny mahafinaritra, ny fitadiavana ny ambiansy. Mahafinaritra zany ny fiainan'iray manontolo noho ny tsy fahampian'ny fitiavana tao aminy. Ny fitiavana izay tsy hitany zany tany amin'ny ray aman-dreniny izay efa nazavaiko teto zany teo amin'ny développement personnel, de ny hoe rehefa misy zany ny zaza izay tsy nahazo an'ilay fitiavana tsisy takalony eo amin'ny ray aman-dreny dia mitady an'io fitiavana io zany izy mandritry ny androm-piainany iray manontolo. Kanefa tsy misy olona afaka hanome fitiavana ny olona iray afa-tsy ny tenany ihany. Tsy misy olona afaka hanala ny karazana fahasahiranana na ara-tsaina na ara-panahy afa-tsy ny tenan'ny olona iray ihany no afaka mikatsaka ny olany. Inona marina ny olany ary inona ny vahaolana. Ny olona manodidina dia afaka manampy, afaka manoro hevitra, afaka mitarika amin'ny lalana tokony andehanana, fa ny tena lakile ngeza indrindra izany dia ny tenanao ihany. Ny tenanao ihany no afaka ihany koa manaiky ny torohevitra izay omeny ny manodidina anao. Satria raha ohatra ka ianao tsy miaino ny manodidina anao fa izay ao anatin'ny lohanao ihany zany no anatanterahanao ny zavatra izay tianao atao, dia misy ilay atao hoe tsy fahampiana na ny hoe fahabangana zany eo amin'ny karazana stratégie hitondranao ny fiainanao. Zay zavatra rehetra izay zany no tiako ampitaina eto amin'ny Jeanne Forest Santé raha te hikasaka marina ny hasambarana amin'ny lafiny rehetrarehetra zany ny olona iray dia mikoja ny hery avy ao anaty aloha amin'ny alalan'ny fandinihan-tena. Iza marina ianao, aiza ny force-nao, aiza ny faiblesse-nao, manoloana ny zavatra izay katsahanao amin'ny fiainana. Inona ny stratégie hoentinao hanatotosanao an'izany tanjon'izany, ary inona ireo karazana énergie izay tsy maintsy zany tadiavinao, anananao, ny herin-tsaina, ny herim-batana hoentinao manatotosa an'izany tanjona tianao hotratrarina izany. Maro dia maro ireo hoe karazana stratégie efa napetrako teto, dia ny fikatsahanao ny karazana information amin'izay zavatra tianao atao. Ary raha mila fanampiana ianao dia efa nasehoko teto koa ny atao hoe ahoana ny fomba fanaovana négociation amin'ny olona manodidina anao, fa ilay miandry fotsiny hoe rakoto na rabe no tokony anao an'izao amiko. Zay zavatra zay zany dia ilay karazana hoe adisoana goavana de goavana zany amin'ny zanak'olombelona izay atao hoe attenty. Ianao no mila mampahafantatra ny olona ny zavatra tianao hotratrarina, ary mbola mahay ihany koa ianao zany manao an'ilay karazana négociation, satria raha vao tsy metiko ilay fomba anaovanao ny négociation dia izay ilay hoe ravarava ny fifandraisana. Entiko mantsy izany itenenana amintsika rehetra fa tsy mora ny fikatsahana ny hasambarana, satria ilay maniry ny hasambaran'ny hafa kanefa tsy manadiady ny fomba nahatongavany teo,
tsy manadiady ny atsembohana sy ny fisatrarana tao ambadiky ny nazahoan'ny olona iray ny toerana misy azy dia miteraka an'ilay ataontsika hoe zany hoe conflit ao anatin'ny fiarahamonina na ilay disadisa amin'ny endriny maro ao amin'ny fiarahamonina izay mety miteraka ny ataontsika hoe zany hoe karazana korotana ao amin'ny fiarahamonina ka raha ohatra ka tsy mazava amin'ny olona tsirairay zany ny zavatra toy izany dia izay ilay hoe sarotra entina ilay fiarahamonina. Misy nefa ny zavatra izay hoe volavolain'ny lalàna, misy ny atao hoe inona ny zon'ny olona iray zo fototra ao amin'ny fiarahamonina misy azy, inona ny zavatra mifehy ny fiarahamonina, ny lalàna izay mifehy ny fiarahamonina, ary inona no ifampitondrana sy ny fombafomba izay misy ao amin'ny fiarahamonina iray. Fatipatoran'izay karazan-javatra izay zany ny tsirairay ka arakaraky ny fahaizany milomano ao anatin'izay karazana fepetra rehetra izay zany ao no ahitan'ny hasambarana miaraka amin'ny fikirizana sy ny toe-tsaina izay tsy mety kivy na misy ara ny ataontsika hoe karazana tsy fahombiazana dia ny miarina ary mitady hoe inona no antony nahatonga an'ilay tsy fahombiazana satria raha voa atolakao any amin-drakoto atolakao any amin-drasoa ny tsy fahombiazanao dia iverimberina hatrany ny fiainan'ny tsy fahombiazana ao amin'ny fiainanao ary dia hoentinao mandramaty zany ilay karazana tsy fahombiazana ary dia mandramaty ianao zany dia atsapany tenanao fa tsy nahita ny hasambarana. Ka zany rehetrarehetra izany dia ifampizarako amin'ny mpiray tanin-drazana rehetra, tsy mora ny fahitana ny hasambarana fa ao anatin'ny fandanjalanjana ny mahasoa sy ny mahafinaritra. Dia toy izay sy toy izay no amaranako ny taona 2024 ary dia mirary soa ho antsika malagasy rehetra zany amin'ny taona 2024 mba ho taona ahitana ny rariny sy ny hitsiny, ho taona anohizatsika ny fikatsahana ny hasambarana satria efa eo am-pelantanantsika malagasy ny fahasoavana rehetra rehetra sahala amin'ny mitanisako ny zavatra rehetra ny fahasoavana nomena an'ilay mpanatalenta Whitney Houston izay mbola akasitrahako mandraky ty ny androany ny feo mangany ary dia enohiko matetika ny irany kanefa dia ny irany sisa zany no tafajanona amin'ny tantaran'izao tontolo izao, hira izay tsy manam-paharoa, endrika tsy manam-paharoa ary araky ny tenin'ny ilay mpanakanto niaraka nilalao tamin'ny sarimihetsika bodyguard zany dia hoy ilay ranamana hoe tsy mety afaka tatao-poko izy ny sariny zany Whitney Houston zany, tsy mety afaka atao-poko izy ny fitsikiny, ny fijeriny, ny démarche aloha izy ary ny feony indrindraindrindra ozy izy dia ny alefaky zany vehivavy zany, goavana de goavana izany karazana
témoignage izany ka dia nolazainy hoe raha ny vehivavy rehetra niarahako hatramin'izay ozy izy a dia ramatoa Whitney Houston ihany no nananako an'izany atao hoe fitiavana tena izy izany. Enjana dia enjana izany a fanambarana izany ka dia mirary soa hatrany ny malagasy izany a mba hahay hampiasa ny zavatra rehetra ny fahasoavana efa nomenjanahary azy mba hahay hanararaotra ny opportunité rehetra izay efa manoloana atsika ao amin'io tanindrazantsika io nomena ny karazam-pahasoavana amin'ireo harena sesehena na ny harena ambany tany